Anisan'ny zava-dehibe eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ny fanabeazana. Ny fanabeazana dia anisan'ny fototra ijoroan'ny firenena malagasy amin'ny lafin'ny kolontsaina, amin'ny lafin'ny lova avy amin'ny ireo zokiolona. Amin'ny ankapobeny dia io anisan'ny fototra anankiray manamafy olona ny malagasy amin'ny ankapobeny. Raha ny hoavin'ny tanora ny jerena dia be dia be ny baraingo mipetraka ankehitriny. Raha tsy hijery afa-tsy ny resaka kalitao ny fampianarana, tsy hijery afa-tsy ny resaka fomba fahaiza-miaina an'ireo tanora amin'ny ankapobeny. Be dia be ny baraingo mipetraka amin'ny lafin'ny maro. Ny vokam-panadinana ofisialy rehetra no jerena amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa mampametram-panontaniana ihany ary mametram-panontaniana foana ny mahita ny taham-pandraisana anjara aloha eo fa ny vokam-panadinana amin'ny ankapobeny. Latsaka ambany dia ambany ny vokam-panadinana raha hoe ny resaka BEPC no jerena. Ny CPE mandeha eo eo ihany. Ny baccalauréat mbola vita moa izay hoe hiadsika hiopana amin'ny baccalauréat izay, fa amin'ny ankapobeny dia mila hatsaraina ny fomba fampianarana eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny koa dia araba soa araba tsara ny atao hoe sosokevitra na vahoaka rehetra mahakasika.